manana ny heviny ihany koa mikasika ny fanolorany CES Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo mpitarika ny delegaciona avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana. Ho an'ity Ankolafy ity dia tokony ajaina ny lalàna eto Madagasikara, ajaina ny lalàna iraisam-pirenena ary ampiarina ny fanapahan-kevitra izay navoaka ny CES mikasika ny filatsahan-kofidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ahafahana manatanteraka ny fifidianana amin'ity taona 2024 ity. Mieritreritra hoe tokony amboarina CES tokony averina tanteraka hatrany ampiandohana processus ny fametrahana ny candidature ho fidiana amin'ireo candidat ho filoham-pirenena. Zay mieritreritra fa raha izay no atao dia tsy ho vita amin'ity taona ity mihitsy ny fifidianana satria mbola mila fotoana be zany mila hatrany amin'ny 3 volana any zany raha ohatra ho averina hatramin'ny voalohany procédure rehetra momba ny fametrahana candidature sy ny fanolorana CES. Zany fanolorana CES zany rehetra hoe androany dia ataony décret na ny lalàna dia androany dia vita fa mbola misy travaux de commission zany, mbola misy séance plénière zany, mbola mandalo amin'ny CST zany, dia avy eo mbola misy ny décret d'application sy ny sisa zay vao atsoina indray ny candidat hoe izy ny mirotsaka dia everinay fa tsy any no vahaolana fa ny fandraisantsika lahatra ny communauté internationale hoe vonina isika malagasy dia andeha amin'ny fifidianana faran'izay aingana fa efa mafy loatra no mahazongoka fantatsika fa nambara ny banque mondiale na ny banque iraisam-pirenena fa Madagasikara ny firenena mahantra indrindra eran'izao tontolo zao 20 isan-jato mivoaka malagasy miaina ambany tany atao hoe seuil de pauvreté ka hotazonina amin'izay foana ve dia hoandrasana amin'ny 2014 indray ve ny famahanana crise politika raha misy zavatra azo atao amin'ity 2013 ity dia zay no miangaviana amin'ny communauté internationale hoe zay sanatria tsy manao anareo hoe ambanjavana ny zavatra teneninareo fa zay kosa mangataka hoe alao ho ajaina ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena sy ny lalàna iraisam-pirenena zay naraisan'ny Madagasikara anjara ihany koa dia alao isotra amin'izay efa lany CES teo zay ny fifidianana.